tanteraka sy ny mpanao lalàna navakana ny solomavambahoaka. Fitoriana mpanolotsain'ny tanàna fito ivoaka amin'ny 9 Jolay ny didim-pitsarana. Orinasa mpikojakoja lalana ny Toliary nisonian'ny filoham-pirenena sisany mampitarazoka ny famoahana ny volan'izy ireo. Dia mbola mikafaliana indray ny ianako aminao anatin'ny fampalalam-bavany MBS amin'ny ity takariva ny talata 7 ny volana Jona ny taona 2024 ity. Manolotra ny arabary tompo kilasy tompoko vavy manasanao naraka ny fotoanany vavao hatramin'ny farany. Nanomboka andro anaraka izany araharitra 2 andro ny fifanatrehany eo amin'ny mpikamba ny gouvernemanta sy ny solomavambahoaka eny amin'ny CCI Ivato. Nanao tatitra mikasika ny asa vita nandritra ny 3 volana roa voalohan'ny taona 2024 moa ny gouvernemanta. Navavay tokoa ny fanakianana nentin'ny solomavambahoaka nandritra izay. Sary sy rindran-tsary ny Tahiriny Aina. Araky ny lalam-pandrenana malagasy andiny faraka amin'ny 100 ara-potoany antenimieram-pirenena misy ny tatitra ataon'ny gouvernemanta eo anatrehan'ny solomavambahoaka anaovana tatitra mikasika ny asa vita ny mpanatanteraka. Toizana ady hevitra izany avy eo. Androany no nanaovana izany teny amin'ny CCI Ivato. Tamin'ny 12 maraina nanomboka ny tatitra raha tokony nanomboka tamin'ny 10 maraina. 20 no solomavambahoaka nanatrika izany androany. Nahatratra 80 pejy ny tatitry ny gouvernemanta. 20 pejy kosa ny natolotra androany. Tsy nitsitsy fitenenana ny solomavambahoaka nandritra ny 10 minitra no mena azy ireo. Voalohany dia any ministra ny angovo. Fanamarihana voalohany Andriamatoa ministra. Tena fotoa dehibe androany anarahany vahoaka atsika. Kanefa dia mampalahelo fa beta be ny fokotany sy ny faritra tapaka sady ny jiro ary tsy manaraka anay amin'izao fotoan'izao dia mahonena. Faharoa manaraka izany dia hiakatra ny vidin-tsolika Andriamatoa ministra ny angovo. Rehefa miakatra izany dia miakatra ihany koa ny vidim-piainana sy ny frais maro isan-karazany. Inona ny fepetra raisinareo eo anatrehan'izany. Manaraka izany ihany koa nidina ny baril ny petrôla roa taona sesy izay. Dia naninona ny tsy nidina niaraka tamin'izay ny vidin-tsolika. Fa rehefa miakatra ilay izy dia maika alianareo hampiakatra an'izany. Mila fanazavana tompoko. Fa ny tena manaraka ao anatin'ny RFR dia nahazo 120 milliards d'ariary indray ny jirama hitantanana azy. Tao anatin'ny RFI nefany dia nahazo 380 milliards d'ariary ny jirama. Nefa aiza vao maika pira ny délestage dia atao inona zany vola fanampiny eo. Mila fanazavana tompoko. Manaraka izany ihany ho anao ihany ministra ny angovo. Ny vidin'ny jirama zao dia tena vao maika midangana. Mikakaika ny vahoaka malagasy. Ary amin'izao fotoan'izao koa eny Ambohimanarina zao dia milahatra rano eny amin'ny paopy ny olona alina ka hatramin'ny maraina. Inona ny fepetra raisinareo ho an'ireo vahoaka ireo. Manaraka ministra ny agriculture ary ao anatin'izay koa ny ministra ny fanajariana ny tany. Manao fangatahana ny tatsaha any aminay fa tokony atao ny fanatsarana ny vavarano eny aminay eny Laniera sy Imamby iny amin'ny fivoahan'ny rano. Manaraka izay ihany koa dia tokony atao sy atsaraina ny fanarin-drano miaraka amin'ny sifon eny amin'ilay makibe tsy mitatatra fa io mamelona voakany Ambohimanarina sy ny voakana Antananarivo sy ny manodidina. Farany dia tokony diovina ihany koa ny canal GR manomboka eny Tanjombato ka hatreny eny Laniera fa tena mijaly ireo tatsaha maro anisa. Ho anao indray Andriamatoa ministra ny finaminam-bahoaka tena any amin'ny eny Ambohimanarina dia feno ny vakitrano maraina atoandro arivo. Na tsaha na tanàna ana taxi be voendaka daholo ny olona. Aiza tompoko le poste avancé anankiroa ny fampiresahana teto fa miandry ny vahoaka. Eo ihany koa ahoana ny fanadihadiana momba ny kidnapping. Hatramin'izao mbola tsy hita ihany hoe ahoana na ahoana miandry vaovao amin'izany
ny vahoaka malagasy tsy vaky volo amin'izao fotoan'izao. Manaraka izany ho amin'nisy ny industrie sy ny varotra tena mikakaiky mihitsy zao ny vahoaka amin'ny vidanga ny vidin'entana eny atsena. Inona ny fepetra raisinao satria tena ty ministèrenao ty tena isan'ny mampikakaiky ny vahoaka amin'izao fotoan'izao satria tsy hita mihitsy zay fepetra raisinao fa ty ministèrenao ty sady minisitry ny ministèra ny olana fa tsy ministèra ny vahaolana. Manaraka izany ahoana koa ny fanadihadiana momba ny sakafo zay sakafo simba dia nivadika pozina zay lany daty. Inona ny fepetra raisinao andriamatoa ministra? Manaraka ao ramatoa ministra ny fanabeazam-pirenena aiza ihany ramatoa ministra ny vacation sy ny subvention efa telo taona sy efa taona aminainaina ny mpandraraha sy ny mpampianatra ao nivon'ny ministèra ny fanabeazam-pirenena. Ary manao ahoana ireo zanaky ny malagasy toko tamin'ny CPE sy ny BPC mbola nakana vola ihany anaovana fanadinana, mbola tsisy nanao zany tao anatin'ny 2 amin'ny 80 taona. Manaraka izany ahoana ny fanadihadiana toa tsy nisy nikatra fa nisy ve tompoko nisy kombakomba tao anatin'izany. Ny contractuel efa eo anivon'ny ministèra ny fanabeazam-pirenena fa ahoana tsy mahazo intégration ry zareo. Efa mahakivy tanteraka ny fihaonana amin'ny gouvernemanta toy izao ho hiatrany ny fanamafisany solombavam-bahoaka. Tsy mbola nisy toy izao ny antenimiram-pirenena ho hiatrany izy. Raha ny tena izy tokony hanatrika an'ity androany ity zahay raha izah zany ny antony tenenako dia izao tao amin'ny assemblée générale ny isana mafina ilay teti-bolam-panjakana firy ny rectifiena tao anatiny tsy zany eli zany tsy nandalovan'le ministra kotsy fa inona moa no resahana an'le ministra ato le zavatra efa vita dagadaka pénalité tary amin'ny assemblée tary Tsibazaza lany le izy sady tsy nasi mpanitsinina tsy nasina tsisy ny rectifiena tsisy zany fanovana tsisy fanitsinina tsisy tonga dia lany dia inona moa no resahana amin'ny ato. Zay ny député mialatsiny amin'ny député raha maino an'izany fa zay ny député ato hafa ny député tamin'ity mandaty tsy mba hoany hatramin'izay ny député tsy ohatran'izao assemblée nationale assemblée lasa nampalahelo assemblée nationale mampalahelo fa tsisy zavatra io zao dia olona firy ny tonga eto dia ohatrinona ny ofan'ny tikatra tsy natao tsy aloha natao tany Tsimbazaza ihany. Anisan'ny notsindriany solombavam-bahoaka androany moa ny mikasika ny fahatapahana jiro sy rano lavareny izay saika manerana Madagasikara mihitsy, ny fiakarany vidin'entana ary ny tsy fandriampahalemana. No tanterahina androany maraina tao amin'ny tribonaly anosy ihany koa moa ny fotoam-pitsarana ny mpanolontsaina tanàna Clémence Raharnirina sy ireo mpanolontsaina enina hafa voaroaro niaraka taminy. Fantatra fa amin'ny 7 ny volana Jolay ho avy izao no hivoaka ny didim-pitsarana mikasika azy ireo raha toa ka ny emotra fanotelony amin'ny 12 Jolay ny raharaha mikasika ny Clémence Raharnirina. Mialy Raharinombana, Manora Andriamalala. Raharaha miisa 2 dia ny raharahana ny enjehana ny mpanolontsaina ny tanàna Clémence Raharnirina mikasika ny raharaha tetsy-koron-drano izay ny ampangana azy ho nambory olona tsy nahazo nahalalana sy fanohitrinana ny fiandrianam-pirenena na ny atteinte à la sûreté de l'État sy ny raharaha ny enjehana ireo mpanolontsaina fitomiana-dà izay mbola nahitana ny Clémence Raharnirina hatrany sy Lilira Faralahy ary mpanolontsaina tsy madimy hafa no indray niakatra teny amin'ny tribonaly anosy androany maraina. Naharitra ora 2 mahery teo ny fihainoana azy ireo tamin'izany. Raha amin'ny 7 volana Jolay izao no hivoaka ny didim-pitsarana mikasika ny fiampangana ireo mpanolontsaina fitomiana-dà izay nolazaina fa namoaka vaovao tsy marina tao anaty tambazotra-tserasera Facebook sy tamin'ny fahitalavitra ka ny mpanolontsaina Lalatiana Ravololomanana sy ny mpanolontsaina Balita avy amin'ny Kombano mpitory amin'izany na hevitra fantelo ny indray kosa ny raharaha anenjehana ny Clémence Raharnirina. Amin'ny 12 volana Jolay no fotoana voatondro anaovana izany indray. Ny raharaham-pitsarana voalohany moa ilay hitorin'ny fanjakana ny tenako ny amin'ilay isamborana teny koron-drano ilay lazaina fa hoe namory olona tsy nahazahoana lalana dia indray mandeha indray zany dia mbola miemotra indray izy io fantelony zany zao ny fiemorana dia amin'ny 12 Jolay indray zany no hiakatra zany io raharaha io fa ilay raharaha zany izay nitorian'ny mpanolontsaina Lalatiana Ravololomanana sy ny mpanolontsaina Balita avy amin'ny Kombandray zany no nandeha teo dia teo moa zany nisy ny fanatrehana teo ana samin'ny mpitory sy ny toriana dia
dia zahay manokana aloha zany raha ny fahitany anazy zay aloha afapota amin'ny zavatra nisy satria zay dia manamafy zany fa zay tsy meloka ao anatin'ny zavatra hiampagnananay zay zany zavatra azonay tenenina satria raha ny loham-piampangana moa zany dia lazainy izahay fa hoe namoaka vovotsy marina mikasika an'ireny raharaha hoe actionnaire 20 isan-jato ao anatin'ny société en commune zany ireo mpanolontsaina ireo ary lazaina ihany koa zay fa nanompa vary raraka dia nentin'ny mpisolo vava moa zay isaorany eto moa zany ny maître Elora dia efa mahefa mijoro mitondra ny fiarovana mahakasika ny hoe nitondra n'izany hoe tsy meloka izahay ao anatin'izany fiampangana izay nataony mpitorana izany. Rehefa nandeha ny fifanankalozana sy ny défense rehetra dia misy mifolo jolay no ivoaka zany midity mahakasika ny raharaha mombanay fito mianaka io zay tiako tsipihana manokana dia hoe ny antoko tiako Madagasikara dia mijoro mampanjaka an'izany fahamarinana sy fahamasinana zany. Marina fa fantsiviny amin'ny raharaha ny enjenan'ny Clémence Raharnirina ary fanondrony kosa ho an'ireo mpanolontsaina TIM ireo raharaha ireo. Nanambara ireto farany fa hijoro hatramin'ny farany ary mahatoko tanteraka ny fahendren'ny fitsarana ao anatin'izao raharaha izao. Tonga nanosina ireto mpanolontsaina ny tanàna ireto teny amin'ny lapan'ny fitsarana nosy mota amin'ity androany ity ireo solombavambahoaka voafidy tamin'ny anarany antoko tiako Madagasikara. Tsy mbola andravina kosa ny olona ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny mety ho toetry ny andro eo amin'ny sy ny mpitantana iray eo anivon'ny Madagascar Airlines nitondra ny heviny mikasika izay moa ity ministry ity androany nanazava ihany koa ny mikasika ny Madagascar Airlines ny tenany izay nilazany fa tsy ankasitrahany velively. Sary sy rindran-tsary ny Tahiriny Aina. Tsy nahinona resaka intsony aloha hatramin'ny androany niady eo amin'ny ministry ny fitaterana sy ny mpitantana eo anivon'ny Madagascar Airlines. Isan'izany Rina Rakotomanga sy Mamy Rakotondraibe ireto farany izay noesorina tamin'ny toerany saingy nanday izany ANVNF asio hoy ny ministra androany. Air Madagascar kompania anankiray ngeza be fantatra eran'izao tontolo izao. Nisy fanapahan-kevitra nataon'ny zareo hoe nanangana any Madagascar Airlines. Zavatra anankiray fotsiny teneniko anareo dia zay hoa nareo mpanao gazety koa tiako manadiady amin'izao fotoana izao raha mijery nareo ny capital social Madagascar Airlines 20 millions d'ariary zany hoe 50 000 euros ilaza aminareo etsakilany filiale l'Air Madagascar Madagascar Grande Andeline injaton'izay capitaliny dia normal ve zay li fantanareo resahako aminareo hoe kompania mpitaterana marina na taxi brosy ara kompania na taxi brosy ara tsy latsaka zany latsaka zany lazakeo nareo zany zay ny capital ampiasainy dia zay mahatonga amin'ny tenanareo hoe bajereo nge zao raha hoe tsy ampitatsika hoe raisika fotsiny ohatra MK Air Mauritius za milaza aminareo fa mihoatra 100 millions de dollars ny capital tia 50 000 dollars le capital dia mijany eo fa milaza zavatra be dia be mihitsy zany zavatra resahako anareo zany ny olona mihaino zao fa be dia be tsy mahalala an'izany taremarika zany tamin'ny voalohany nini tsy nitenen'le izy fa ankehitriny manomboka satria matahotra ny réaction'ny olona ny tena izy za zany tsy d'accord mihitsy amin'ny Madagascar Airlines io za verina foana amin'ny Air Madagascar satria mbola verika anareo Air Madagascar nge zavatra fa kompania tofotoana amin'ny république atsika zany hoe tiako ambaranareo zany afriny Madagascar Airlines voazy ny hitanareo zany ny envergure ny Air Maga satria nge Air Maga nge fantatra eran'izao tontolo izao ary tsy resaka hitanareo resaka problème technique fa raha mampiasa hiditra amina resaka problème technique dia mety misy hoafole ny olona hoe fa inona zany resa fa maninona ranjatelona amin'ny resaka an'izany. Nanamafy hatrany moa ity ministra ity ny amin'ny tokony anarenana ny Air Madagascar satria raha nambarany na ny tenany aza tsy nahazo antota taratasy mikasika ny Madagascar Airlines akory no amafisiny hatrany moa fa ny animba ny Air Madagascar mihitsy no tanjony ireto mpitantana ny Madagascar Airlines ireto. Misy natao hoe CTA certificat de transport aérien tsy afaka manao fitateram-bahoaka ianao fitateranao amin'ny anabakabaka raha tsy misy CTA ny CTA nefany any Air Madagascar fa tsy amin'ny Madagascar Airlines dia azonareo amin'izay ahoana mifipetraka le olana raha tena izy zany
mba jereo kely anaty internet inona natao hoe CTA dia inona daholo ny conséquence zay zavatra rehetrezay amin'izao fotoan'izao zany a dia inona moka ny décision koa ny trésor public dia hitatsika eo satria toatra misy be marenina ny am'le resaka za tsy mpitsara akory fa mbola misy dossier be dia be any ambadika za tsy elo mpitsara ny resaka mihitsy zay sy ny ministre ny fitsarana tao fa asa nahitanareo za kalma eo am'lohan'le zavatra ny olona matianina amin'io zavatra io fa manao gazety oatra nareo nke izy ainy ve io fantany ve io mametraka fanontaniana maro zay efa hiakatra 70 taona tao anatin'io sehatra io zay zany ny tena tsy mahay n'le asa tsara ny mampatia fa boka nitrosa tanteraka ny Air Madagascar izay efa mitentina hatramin'ny 20 tapitrisa dolara 10 tapitrisa dolara ny fanjakana malagasy 20 tapitrisa dolara ny any fanjakana frantsay ary 20 tapitrisa dolara ho an'ny mpamatsy vola. Misy eo amin'ny endrika maro samihafa ny fitantanana gaboraraka eto amin'ny firenena amin'ity fitondrana ity ho ny fandaharana miara-manonja androany ary amin'ny pirenena maro no very sy nanjavona any anatina ministera sionasa mpanjakana ny volam-bahoaka etsy andany ny filanina amin'ny fanaovan-javatra tsy mitondra soa ny firenena. Matrika ny fitavozavozan'ny mpitondra fanjakana ireny fahaverezana gazoal tao amin'ny Jiramasy fahaverezana volamena sy vato sarobidy tao anatin'ny vata fitehirizana tao amin'ny ministera ny harena kibony tany ireny ho ny fandaharana miara-manonja androany ireny zava-mitranga ireny izay mampahazo vana ny gaboraraka amin'ny fitantanana ny harem-pirenena malagasy mampametra-panontaniana ihany koa ny hoe maninona ny volana maro atio aoriana voatsikaritra izany fahaverezana izany. Fitondrana tedeza mita tao dia io mikorosofany io Jirama hatram'izao ary tsy tafarina tsony dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe baraingo mipetraka amin'ny fanontaniana hoe ahoana daholo moa zany lay vola rehetra nanaovana subvention Jirama hatram'izay dia ity indray mbola omena an'ity dikan'izany dia zao tsotra be ilay fanjakana folobe mihitsy no mialatsiny amin'le fitenenana misy miray petsapetsa amin'io fitantanana ny Jirama io fa mitena mihitsy ary izay hoe ray petsapetsa zay dia miverina miteninao hoe tena mafamitena ny Jirama mihitsy afa-tsy hiteny fotsiny aho hoe 64 000 litres de gazole izay ny livrena tamin'ny mois d'avril 2022 dia aty amin'ny 1er juin anao vao hidéclaré 15 avril dia aty amin'ny mois de juin anao vao hiteny hoe tsy tonga teo ireo zavatra ireo nefa nahazo bon de réception misy bon de livraison dia bon misy nahazo tsara ny carré amin'ny Jirama nisy bon de livraison ny aty amin'ny chauffeur nahazo dia mitovitovy amin'la resaka le volamena miara-manjavona daholo tamin'ny mois d'avril natao passation nandray andraikitra lay DG aty amin'ny volana jona vao miteny hoe haiko rotambiny tao anatin'le izy ohatrohatran'izay zany le fitondrana le firenena amin'izao fotoana dia avy eo motrany hoe mandeha ho azy fotsiny zany amin'lay atao hoe lehibe ny exécutif anankiroa fa tena tsy misy hoe fandraisana andraikitra tena matotra mato very zany zavatra zany aty voaseo dia za miteny afanira fa tena miteny ahako fa hoe efa coup préparé io zavatra io ary efa acte prémédité ankoatr'izay nilazany amin'ny tokony hanaovana fampahafantarana ireo volan'olaniana nandritra ny fety fankalazana ny fahaleovan-tenan'ny Madagasikara ihany koa ny tao anatin'ny fandaharana miara-manonja matrika ny mangarahara amin'ny fitantanana ny firenena ihany koa ny fanaovana izany indrindra manoloana izao fasairanana iainany vahoaka izao. Raha ny volan'olaniana tao anatin'iny fotoana iny raha mba hoe mpitondra fanjakana malala an'izany atao hoe mangarahara zany dia tsara fantatry ny vahoaka malagasy ihany hoe ohatrinona ny volan'olaniana ireo tao anatin'iny fotoana fohy iny sabotsy hariva dia efa nisy natalohan'izay koa ry ara efa nisy ny fametrahana n'ireny fatina podium matetsy teroa reny izay nanakirotana fiainan'olona fotsiny ary nandanimbola zay tsy nisaotran'ireny vola tsy nisasaranareo mihitsiny teto Antananarivo renivohitra moa zany dia nolazaina fa tsy ho tapaka ny Jirama tsy ho tapaka ny jiro ny
fahadimy ambyroapolo sy fahinina ambyroapolo ny volana jona fa mbola nisy ihany nefa nitapaka nohony avy eo fa voavita ny fety dia nanomboka indray izany fahatapahan-jiro zany ary zao iainatsika izao zany fahatapahan-jiro zany jira maty zany. Fiatsika mahamenatra nasehon'ny mpitondra tamin'iny andro ny 9 jona iny ihany koa ny tsy fanajana ny raha-pirenena sy ny sainam-pirenena ny mariky ny fiandrianam-pirenena ireny tsy nohajana ireny ka tsy mahagaga raha miamemitra toy izao i Madagasikara. Tsy mba nisy fanajana na dia kely ohatran'iny raha hoe rehefa mandeha ny hira-pirenena nahoana ny fomba hirana anazy fa hira-pirenena iny dia mila mitsangana ary manaja n'izany sainam-pirenena sy hira-pirenena zany daholo ny olona. L'exemple vient d'en haut fa le filoham-pirenena dia ohatran'ny olona nijery spectacle fa tena hoe tsy malala ny ataony le filoham-pirenena hira-pirenena na dia ny rain'olo tokana amin'ny fomba hafa raha le izy mila mitsangana ianao dia mila manaja ny hira-pirenena, mila manaja ny sainam-pirenena na ny fotoana inona na aiza ny toerana misy azy. Izay tsy mbola hita sy ny ana malagasy tao anatin'ny 80 taona no dradradradrain'ity fitondranyity atao ao anatin'ny 5 taona. Hatreto anefa saika mampiseho ny fiamoran'i Madagasikara hatrany ireo nolazaina fa tsy mbola hita ny tao anatin'ny 80 taona. Mankalaza ny 20 taona ny antokotiko Madagasikara hiavaka ny fanamariana izany izay hanomboka amin'ity herinandro ity. Ny alakamisy sy ny zoma ho avy izao hoe tsy amin'ny kianja Magrobeoririka dia isy ny fampiratiana sary sy ny tantarany antoko ary ny filoha-mpanorona Marc Ravalomanana. Ny sabotsy ho avy izao kosa no lanona mpanokafana amin'ny fomba ofisialy sy ny fankalazana ny 20 taona ny antoko hatrany. Nahazo tsena vaovao ny mponina ao amin'ny komina ambanivohitry Bejofo sady loharanombola ho an'ny komina ny fahavitany tsena no hanala fahasairana ny mponina ihany koa ny farany herinandro teo no nalorana izany tamin'ny fomba ofisialy. Ny Rendrianarivony MBS Ambatondrazaka. Tetimbidy 730 tapitrisa ariary ity tsena vaovao nivon'ny komina ambanivohitry Bejofo ity. 30 tapitrisa ariary amin'izany dia avy amin'ilay toana arabolina ho an'ny fampandrosoana iny fotony ary 4 tapitrisa avy amin'ny kitapom-bolan'ny komina. Nambaran'ny ben'ny tanàna fa hitondra fampandrosoana bebe kokoa ho an'ny komina ambanivohitry Bejofo izao fahavitany ny tsena izao satria anisan'ny loharanom-bola ho an'ny komina ny fisian'ny tsena tahaka izao. Ny antony nanaovana safidianana an'ilay tsena zany dia ko satria anisan'ny mampidi-bola voalohany atanatao komina Bejofo ny tsena. Faharoa mba anakaran'ireo tantsaha sy vorotana vokatra izay misy ety an-toerana. Ny tiako ambara ho antsika vahoaka zany satria nahazo ny famatsiam-politsy nanaovana ny tsena ety dia fikojakojana sy fikarakarana ny tsena iny. Ary eto dia tsara marina fa misy ny fitantanana ara-dalàna nananganana an'io izay nantsangana ny CAO, ny comité de appel d'offre sy ny comité de réception nandray ny tsena voalohany iny. Manomboka androany zany dia sokatra ny tsena io ka dia entanina antsika mpivarotra zany fa misy ny fandaminana ara-dalàna fanodidananareo mpivarotra anatin'ny tsena. Tiana ihany ny mampafantatra fa anisan'ireo komina heverina fa sangany amin'ny lafin'ny fitantanana mangarahara raha ity komina ambanivohitry Bejofo ity ary efa anisan'ireo komina navita voalohany ny drafitrasa ho an'ny fampandrosoana. Ijanona any amin'ny faritra iny hatrany isika satria dia velon-taraina ny tantsaha Bejofo Ambatondrazaka no ny fahatsetseman'ny lakan-drano avy ao Manangazipo miazo any Mangarano. Tsy zarizary manoloana izany ny fambolena izay tena kitry faran'ny fampandrosoana any an-toerana. Efa nisy ihany ny fitarainana nataon'ny mponina tamin'ny fitondram-panjakana saingy tsy nisy valiny izany hatramin'izao. Nisy ihany koa ny ezaka nataon'ny fokon'olona saingy tsy nahavaolana izany. Ny Rendrianarivony MBS Ambatondrazaka hatrany. Vokatry ny fahatsetsena ny lakan-drano avy any Manangazipo miazo any Mangarano hatrany amin'ny gara Bejofo dia tanimbary hatrany amin'ny 2 hektara anoany no zary tsy afaka amokarana intsony ka mavelo-taraina ny tantsaha avy eo Bejofo. Milaza izay indrindra ny solovam-bahoaka Fidèle Razarapera. Ararotina le fotoana nionana teto Bejofo zany fa ampiresahana amin'le tantsaha. Fa misy olana amina resaka fotodrafitrasa eny an-tanimbary tsy hananan'le tantsaha le vahaolana fa tsy maintsy aty amin'ny tompona andraikitra zany no entina. Dia anaovana antso zay ho amin'ny tompona andraikitra ho amafisy ny olom-boavidy rehefa avy eo fa mila vahana haingina le izy satria itsika aty amin'ny faritra Tsianaka miaina amin'ny fambolem-bary. Nanomboka ny taona 2024
dia efa nisy ihany ny ezaka nataon'ireo tantsaha saingy atreto dia tsy navaolana izany ka mahatonga azy ireo velotaraina ankehitriny. Tamin'ny taona 2021 iny kanefa hatramin'izao mbola miandry ny famindram-povy amin'ny mpitondra izay ka ararotinay andriamato solombavambaoka amin'izao fandalovana izao mnampitaina any zany fitaraina zany mba hijery akaiky ny kanal anay avy any Manangezipo makatemy faritra Bejour satria maro ny tantsaha mivelona amin'io amandrivony mihitsy nefa vokatra ny fahatsetsena kanal dia iny fa miteraka fahavakisan'ny fifoloha izany ka dia mitaraina zay satria tsy manana ny enti-manana ho amin'izany tetikasa izany. Ka noho izany dia mangataka fitem-panjakana zay satria efa manao hoe zay fokon'olona sy ny tray vodilitra teo nefa dia tsy tana fa rano vaky ny zavatra tasana mafy ary mbola papangony hatramin'izao. Andrasana arak'izany ny fandraisana andraikitra ataon'ny mpitondra fanjakana manoloana izao fiarin'ny vahoaka tantsaha aty aloatra izay voelingelina noho ny faratsiny ny fotodrafitrasa izao. Miakatra eto Antananarivo nitondra ny fitarainany ny solon-tenan'ny orinasa mpikojakoja lalana ny Toliara amin'izao fotoana izao. Ireto farany izay voalaza fa mbola tsy nandray ny karamany ihany koa tao anatin'ny roa taona latsaka kely izao. Efa nisy momodingana maro natao ka fantatra fa nisonian'ny filoham-pirenena sisa no andrasana amin'ny famoahana ny volana izy ireo. Miala Rarinombany, Manora Andriamalala. Nanomboka ny taona 2024 ka hatramin'ny androany dia mbola tsy nandray ny karamany ireo mpiasa ao amin'ny orinasa mpikojakoja lalana avy any Toliara. Fitopolo ny isan'ireo orinasa ireo ary anarivony ireo mpiasa voakasika izany tsy fandraisam-bola nandritra ny roa taona latsaka izany. Mazava nefa araka ny voalaza ny taratasy fifanarahana fa vao vita ny asa dia mandray ny volana ireo orinasa sy ireo mpiasa. Nitsakitsahany mpitondra fanjakana tanteraka izay fifanarahana izay ary porofiny izany izao tsy fanomezana ny volana ireo mpiasa izao. Ankoatra ny fahasahiranana maro isan-karazany manimba ny asan'ireo orinasa mpikojakoja lalana ireo ihany koa ny zava-misy satria miteraka tsy fahatokisana eo amin'ireo orinasa mpamatsietana izay tsy fandoavana ny volan'ireo orinasa mpikojakoja lalana ny toerana izay. Maro ny dingana efa nataon'ireo orinasa sy ireo mpiasa tamin'ny fitakiana ny volan'izy ireo teny anivon'ny ministera sy ny sampandraharaha isan-karazany ka efa nilamina izany. Sakana lehibe tsy ahafahan'izy ireo mandray ny volana nefa raha ny voalaza ny tsy fanaovan'ny filoham-pirenena soniny antota taratasy ahafahana mamoaka ny karamany ireto farany. Zay zany entreprise solon-tenan'ny faritany Toliara ao Toliara zany manambola fera fa misy roa taona zany volanay tsy be nefa zay ny vadinay marary ny volan'olona ny sekin'olona efa hampigadra anay reraka mihitsy satria na ny banky aza fa tena fa tsy mahatoky anay intsony na ny fournisseur ngata miasa aminay. Zay zany mampalahelo anay tonga avy anay Antananarivo mijaly maro be ny entreprise tsy vita pe ao Toliara ao. Zahay zany mampiasapiasa eo amin'ny 30 nefa mbola tsy vita pe na dôly reo. Ny entana nalaina tamin'ny karany mbola tsy vita pe misy volan'olona sahala amin'izay zany. Dia mangiava amin'ny président zay lay mba andohan'ny vola io satria ny auditin'ny ministère efa vita dôly. Ny zavatra manandalo ambaratonga rehetra fa miandry signature-n'ny président avao zany le raha araka fahaino anay zay eto Antananarivo. Misatra ny fanavagavahana ataon'ny mpitondra kehitriny satria raha ny fitantaran'ireo solon-tenan'ny mpiasa mpikojakoja lalana avy any Toliara ireo dia misy amin'ireo orinasa sasany no efa nandray ny volany raha toa ka nojerim-potsiny ireo ambiny. Fetsika izay tsy rariny sy miaro fanaovana tsinotsinona raha ny tsy fisiana sy ny fahasahiran'ireo mpiasa rehetra no jerena. Ao Toliara zao misy eo amin'ny 70 any tsy vita pena nefa nisy narenay misy nahazo avao tao. Dikan'izay misy zavatra tsy kolikoly angamba fa tsy hitanay anaovan'izany zavatra. Penay misy entreprise député nahazo dia misy ankoatran'izay rengezangeza reo ihany ny pena fa ny anay zany tsy pena. Zay tena mampalahelo anay tsy tokony havakavahana zany ny olona pena fa tokony pena rehetra fa tsy misy sasany maso sasany tsy mahazo fa samy mijaly dôly io. Ka tsy aneka hatramin'ny farany zay tsy maintsy miady hatramin'ny farany sia ny ao Toliara nefa be dia be ny olona fa te hetsika. Nanao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety androany fikambanan'ny mpitatitra andrenivohitra UCTU na ny Union des coopératives de transport urbain nanamafy ny mety ho fiakaran'ny sarandalana arivo ariary izy ireo androany raha miakatra tokoa ny vidiny solika. Sary Sirindrantsariny Tahiry Aina. Tsy maintsy afara amin'ny fampiakarana ny sarandalana izahay ho ny avy eo anivon'ny UCTU androany raha niona tamin'ny mpanao gazety. Miankina kosa amin'ny mety ho fiakaran'ny vidiny solika nefa izany. Hiakatra hatramin'ny arivo ariary izay fiakaran'ny sarandalana izay.
efa miakatra ihany koa izy ireo mantsy ny vidiny entana sy ny vidim-piainana ka tsy azo itovirana intsony izany. Fanambarany mpitatitra iny nanomboka tamin'ny herin'ny androany fa hiakatra ny frais ho 1000 ariary ny eto Antananarivo renivohitra izay tapaky ny fivoriany be ny mpitatitra fa kosa rehefa miakatra ny solika eny amin'ny mpanjinjara solika dia miakatra 1000 ariary ny sarandalan'ny taxi be. Mety antanareo inona ny antony? Ny antony dia tsotra fotsiny ny fiakaran'ny vidim-piainana rehetra izay mianjady amin'ny mpitatitra. Inon'ireo fiakaran'ny vidim-piainana rehetra mianjady amin'ny mpitatitra ireo dia ho teneniko mazava tsara mialatsiny amin'ilay teny frantsay hoe ny acte administratif rehetra dia efa miakatra daholo ny fandrarana taratasy-panjakana rehetra mianjady amin'ny mpitatitra. Na ny assurance io na visite technique io na ny patente ary io. Dia ny ara teknika indray eo amin'ilay resaka ny kojakoja-piarakodia rehetra izay ampiasainy. Raha nanontaniana mikasika ny tolotra izay ratsy atolotra izy ireo ny fikambanany mpitatitra androany dia nilaza fa andraikitra ifampizarana izany. Ny haiko moa izy ireo fa misy tokoa izay fa ratsy ny tolotra izay. Responsabilité partagée satria misy organisation de transport no atao avy aty amin'ny fohy be no mandrindra amin'reto président reto reto président reto kosa no ametraka tsara n'izay fitsipika ho mivoaka avy aty ary misy règlement intérieur apatsahivina izay erahana izay hoe baiko avy aty amboniny qualité de service ny taneninareo voafehan'ilay hoe cahier de charge. Zay zany avy any amin'ny commune zay cahier de charge zay fampatsahivana cahier de charge fotsiny nge dia vita ary fandraisana andraikitra ny tsirairay eo anivon'ny fampiasana ny fitateram-bahoaka indrindra ny mpitatana coopérative ary fampatsahivana foana izany. Eny za manaiky hoe mety isy zany fa efa miaina amin'ny apahany kosa. Taoriany fivoriana nataon'izy ireo ny herinandro lasa teo dia efa nisy ny taratasy nalefan'izy ireo tamin'ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny nampahafantatra ny mety isiny izay fiakaran'ny sarandalana izay. Hatreto anefa tsy mbola nisy intsony ny toy ny mahakasika izay. Nanamafy ihany koa moa ny UCTU fa tsy anaiky tapa-dalana intsony. Ny vaovaon'ny toetry ny andro azo vana ny rivotra sy ny hatsika manomboka androany ary tsy farana ratsy amin'ny 12 ny volana aogositra ho avy izao raha ny voalazan'ny sampanampamantatra ny mety ho toetry ny andro. Ato anatin'ilay trangan-javatra antsoina hoe aphelion isika na ihany koa ilay antsoina hoe phénomène d'aphelion izany hoe analavitra ny tany ny masoandro raha manodidina ny 70 tapitrisa kilometatra ny elanelan'ny tany sy ny masoandro amin'ny andavanandro hiakatra hatramin'ny 420 isanjato izany amin'izao phénomène d'aphelion izao satria dia 250 kilometatra tapitrisa kilometatra ny elanelan'ny tany sy ny masoandro mety azo vahana kokoa araka izany malohana izany ireo aretina ampiseho amin'ny andro mangatsiaka toy ny sery ny kohaka ny aseporana sy ny sisa. Betsaka ny resaka mandeha mikasika ny fanisan'ny commune na ny recensement ireo mpivarotra amin'ireo tsena 520 eto Antananarivo renivohitra. Ny iray feo ary nanamafy ny mpivarotra tetsy amin'ny tsena ny namontana tamin'ity androany ity fa miombon-kevitra amin'ireo tsena 520 ireo amin'ny tsy fanekena ny tantana ny orinasa SMGD ny tsenan'izy ireo. Miary Rarinombana, Manora Andriamalala. Azavitany izay ribe ny tanàna. Io no manofantsona ataon'ny tompon'andraikitra sy ireo mpivarotra etsy amin'ny tsena ny namontana tamin'ity androany ity. Izy ireo izay miray feo amin'ireo tsena 520 eto Antananarivo renivohitra mandohitra ny hanomezana ny fitantanana ny tsena any orinasa tsy miankina SMGD. Na dia manadio tena aza ny commune sy ny ben'ny tanàna dia mazava ny zavadrehetra ary resy lahatra ireo mpivarotra 530 sy 330 antoerana fa fitaka be vava no nataon'ny ben'ny tanàna tamin'ny filazana afany eo anivon'ny commune ihany no ambadika izay fanisana na ny recensement ireo mpivarotra amin'ireo tsena 520 izay. Matoa izy ireo misy anarana afa tafiditra ao anatin'ny fitantanan'ny commune dia efa mazava fa misy tanjona tiana tongavana ao ambadika izany. Raha nandahatra amin'ny farany anatanterana izay fanisana izay ireo mpivarotra rehetra mbola notsindrin'ny tompon'andraikitra ao amin'ny tsena eto Antananarivo. Ny tsena namontana dia miombon-kevitra tanteraka eto Antananarivo. Zany hoe manotra trana ny privé hitantana ny tsena Antananarivo renivohitra. Mandeha moa ny resaka amin'izao hoe olona privé no manao recensement. Allo tsara hazava ny resaka
fa tamin'ny voalohany a ny olona manao badge cachet mangamanga no tonga teto amin'ny tsena manao ny recensement nanentana mpivarotra tsy nekene satria tsy commune zany aminay ny recensement tompoko na zay délégué ara mahavita an'izany izahay ary rehefa nampiviriny DM izahay directeur de marché département anankiray zay mifehy tsena maneran-Antananarivo zao ny teniny taminay nangataka ozy izy ny commune nangataka bailleur de fonds hanaovana ny recensement gaga zahay recensement ve tompoko inona ny asan'ny département io inona ny asan'io direction io raha tsy havita hanao ny recensement izahay délégué tsotra ara lo fidiny mpivarotra mavita manao recensement eto anamotana zao io 5 sy 300 sy arivo ny isan'ny mpivarotra zay ara mavita an'izany fa manina commune tsy mavita an'izany manaraka de ity ny fisian'ny SMZD inona ty SMZD ty anao inona ty SMZD ty ka mipetraka mazava tsara fa tsisy ayay tsony ny mpivarotra fa ny zavatra tsy ekene de tsotra izahay tompoko tsy manohitra ny tsangan'olona fa ny hevitra zay hitondrana ny tanàna satria ty ny tanimbarinay ty izahay tsy manaiky so de hiteny koa zareo hoe mpitarika ihany manontany tanetsika mpivarotra manaiky SMZD sa tsy manaiky mazava ny resaka mpivarotra de manohitra tanteraka ny fisian'ny SMZD ary mangataka zareo tompona andretra amin'ny commune amaly an'izay valio tsy mazava aminay ele izy mahatonga anay mikorotany fa tsy zay manohinohitra am'izao ihany ary raha ny fahamarinana tedavina tsy ho ela ho avoaka aneny mahakasika an'izay nanamafy moa ireo tompona andraikitra sy ireo mpivarotra etsy amin'ny tsenany namondana fa tsy mitady fionana amin'ny ben'ny tanàna Antananarivo izy ireo fa kosa mitaky ny tsy hanimbana ny fitadiavan'izy ireo ary mitaky ny tsy hanomezana ny fitantanana an-tsena amin'ny orinasa tsy miankina. Ny trangana an-trano Matsiravina tao be fintina nosy be ny maraina teo tokony tamin'ny roa tano any raha ny vaovao dia fako nodorana tsy maty tsara no nitarika ny fahavoazana ka ny hitatra nahazo ireo trano manodidina izany vetivety dia nihitatra ny afo ary sarotra ny fehezana izany vokatry ny hamafy ny fitsokiny rivotra manodidina tamin'ny 4 ora maraina tanoany vao tanteraka ny afo izay ny fokon'olona sy ny mpamonjy vona no niara-nientana tamin'ny fifehezana sy ny famonoana izany trano ampolo no may hotohotony afo ka lasa lavenona tanteraka tsy vitan'izay fa mbola may avokoa moa ny fananana toy ny fiara ny moto bisikileta akoa mamborona vokatry ny loza ity maresaka iray sampirenena mpifindra monina 770 farafakely no maty tao anatina camion maly tao San Antonio tao Texas ity karazana camion ity izay matetika ampiasain'ny mpifindra monina maniry hiditra ao États-Unis Ando Miaratina Andra Kotomalala olona 770 no hita faty tao anaty camion lehibe iray mpitatitra mpifindra monina ho any États-Unis tao San Antonio Texas Omaly raha nitatitra natao ny mpamonjy voina tao an-toerana olona 12 hafa olon-dehibe roa ary ankizy 4 no mbola anaty aro-tena ka avy hatrany dia nomena fitsaboana teny amin'ny toeram-pitsaboana tsy lavitra teo zara raha misy rivotra ireo fiara lehibe ireo manampitrotraka izany ny hafanana be any an-toerana izay efa mananika ny 40 degré Celsius ny maripana sy ny arerahana vokatra izany ka everina ho antony tarika ny loza raha nambara ny manam-pahefana tsapa tamin'ireo ny arambona mantsy ny hafanana tamin'ny oditavana izy ireo ratsaivina efa nitranga nitovy tamin'ity ny Jolay 17 tany an-toerana mpifindra monina 10 no maty tao anatin'ny fiara lehibe iray ny antsona akaiky ny toeram-pivarotana lehibe tany San Antonio ihany tamin'izany dia nahatratra 15 degré ny maripana tany an-toerana na izany na tsy izany no mafisy ny ben'ny tanàna San Antonio fa tsy azo ekena velively ny tranga tahaka izao ary mampiseho ny tsy fanajana ny maolona ka tsy maintsy enjehina sisa azy ny lalàna tapitra ny fampalalambavao tamin'ity aly ity ankasitrahako ianao nanaraka izany hatramin'ny farany taky ny mazatra ny fandarana Global News no arahanao rehefa avy ao aorian'izay kosa ny famerinana ny fandarana ahoana marina ny horonan-tsary io arahantsika amin'ity androany ity dia mitondra ny lohateny hoe l'amour complexe ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafary ho amin'ny rahampitsindray tompoko